Salama pasteur. Anisan'ny nanon'Andriamanitra zavamahagaga ianao nanafahana ianao tamin'ny zava-mahadomelina sy drara sy ny toaka. Nanomboka firy taona tokoa ianao zany no nandray zava-mahadomelina voalohany? Nanomboka tamin'ny 12 taona no nisotro, nifoka ny zava-mahadomelina. Dia inona nahatonga an'ilay izy? Inona nahatonga tafaroboka tamin'izany? Satria tao anatin'ny fianakaviananay dia nisy fianakaviana nanao nisotro sady nifoka tamin'izay fotoana izay. Dia nanandrana moa zazy tamin'izay fotoana izay hoe manao ahoana ny tsiony dia tafalasaka tao anatin'ilay izy dia tsy niala intsony. Tantara amin'ilay ilay zavatra voalohany mihitsy, ilay fitsangana voalohany taminao ilay voalohany indrindra ilay voasotro, inona ilay zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay tadidinao hoe ilay fofoana voalohany ohatra ilay fisotrona voalohany? Tamin'ny voalohany zany dia niaraka tamin'ny namana namonjy fety tamin'izay fotoana izay dia tany Amboa ilay izy dia nisotro daholo ny namanay rehetrarehetra fa tao aorianan'izay nefa za dia nahita an'izareo nisotro dia nanandrana koa. Dia hoe tafalasaka tao anaty fisotroana zany dia avy hatrany za dia nisotro. Dia tamin'ny ray maraina eo no tao hatrany za dia nenay nefa mitady anay maika dia maika dia gaga ry zareo nahitana mamo tamin'izay fotoana izay satria tsy araka ny eritreretin'izareo ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Dia nantany moa zareo hoe taiza nareo dia tany amin'ny Boro nisanay. Dia ozy izy zareo hoe aiza atao tsony ozy izy manao an'izao zavatra izao. Nefa ianao zany tsy voatazona an'izay teny izay fa mbola nisotro sy nifoka ihany? Ie, mbola nisotro ihany za tamin'izay dia mbola nifoka ihany koa nandritra an'izay fotoana izay. Dia rehefa mifoka sy drara ianao ohatra dia nalany firy ianao tamin'izay fotoana izany isan'andro? Tamin'izay fotoana izany za nalany 5 isan'andro. Dia iza nahitana vola? Goûter nomen'ny neninay zany ilay izy. Tamin'izany za mbola tsy nianatra. Dia goûter nomen'ny nenay dia iny vidiananay cigare. Tateorina anao afaka? Ahoana ny fomba nahafaka anao? Tao voalohany izay dia tsy nivavaka fa nanao fanompoana reny fanompo-tsampy tamin'izay fotoana izay. Dia nisy olona tonga tao aminay tao hoe andao izy izy hivavaka tsika. Dia nivavaka tamin'ny fiangonana anankiray zay. Dia kanjo nefany efa tafiditra tao anatin'ny fiangonana dia nahita tenin'Andriamanitra zay hoe no mbola nataoko faha-20 andiny voalohany hoe mpitabataba nitoka mpaniratsira ny divay koa zay miraikiraiky amin'izay izy dia tsy endry. Teo zany nahafantarako hoe rasy tokoa zany ilay zava-mahadomelina sy ny cigare. Tao aorianan'izay nandresaka ny Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainako zay nandritran'izay fotoana izay. Sarotsarotra ihany hoe ilay nahafahanao sa tena hoe nisy fotoana ilay hoe tsy mety afaka reny sa tonga dia vetivety kely dia afaka? Vetivety kely tonga dia afaka za satria nandray ny tenin'Andriamanitra io aho dia nandohalika mihitsy nivavaka mandritra ny alina ka hatrany maraina nivavaka foana. Ia. Dia nangataka ho an'izay fotsiny? Izay mihitsy. Dia tonga dia nahafahan'ny tompo? Nahafahan'ny tompo tao anatin'ny fotoana vitsy nahafahan'ny tompo anahy. Dia nivavaka tamin'ny fiangonana anankiray koa za dia nandraka técommène natao mihitsy. Dia ozy izy ilay pasteur hoe mila miditra sampana anareo vao azo tokanana ho mpandray fanasan'ny tompo. Tao amin'izay fotoana izay za dia niditra sampana vokofoko manga. Dia tafiditra tao dia za moa tsy nidina lala hoe manao ahoana ny ato. Dia ozy izy zareo hoe ato izy izy dia sampana vokofoko manga mifady ny zavatra mahadomelina nefa za efa afaka tamin'izay fotoana izay. Dia avy eo tonga zany dia nety taminao ilay sampana? Ia, tonga dia nety tamiko ilay sampana. Dia avy eo za niala indray mandeha aloha za tamin'ny fotoana io hoe niala za satria tsy mbola tsy nihera tamin'ny ray aman-dreniko mihitsy za tamin'izay fotoana izay hoe niditra fikambanana. Dia ozy izy zareo hoe midira ozy izy fa tsara zany. Dia amin'izao fotoana izao ianao inona nandraikitra ao amin'ilay sampana vokofoko manga? Andraikitra aloha zany ao amin'ny sampana vokofoko manga dia mpiandraikitra ny ratsatra fanantenana nitaizana ankizy sy tanora ao anatin'ny ratsana fanantenana amin'izao fotoana izao. Ho amin'ny fivadiana? Ho amin'ny fivadiana zavatra mahadomelina sy fiofoana. Ia. Inona ny afatao amin'ny tanora ilay mbola manandran-kandrana sy ilay mieritreritra hoe manao fanaon'ny olona? Inona
inona mba afatra ho an'ireny tanora ireny? Afatra ho antsika tanora aokatsika mba hiala amin'ireny zavatra mandomilina ireny satria izaho zao dia nafahan'Andriamanitra tamin'izay zavatra izay. Ankehitriny zany dia olombovonjy satria nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny fisotroana sy fifonany zava-mahadomelina ka dia manentana antsika tanora mba ao anatin'ny fifohana zay mba hiala ao anatin'izay fotoana izay satria izaho dia nafahan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Anatin'Andriamanitra ihany koa satria amin'Andriamanitra misy ny vahaolana. Ie tompoko. Misaotra indrindra ny tafita? Ie misaotra indrindra kapasitera. Dia mirarosoa amin'ny asa. Ie misaotra tompoko. That's the story now.